faly miarabantsika rehetra tomboky lasy tombo vavy amin'izao takariva izao ary misaotra antsika anaraka ny vaovao tsara ny televiziona malagasy hatramin'ny farany voalohany volana novambra ity alatsinainy ity voalohany volana novambra dia misy ny mankalaza izany ho fetiny olo-masina indrindra moa ho an'ireo mpino katolika nanaovana lamesa tany am-piangonana fa misy ihany koa manamarika an'ity voalohany volana novambra ity ho fahatserovana ireo efa anodimandry fetiny maro fetiny maty hoy ny mahazatra ny maro ary natao anateram-boninkazo eny amin'ny fasana izany tomefy olona ny toeram-pivarotana voninkazo tamin'ity androany ity indrindra moa izany fa tamin'ny maraina tetsy anosy kely fa Beninandro Malala sy faniry Andreny Menjanary nijery akaiky an'izay fivarotana voninkazo izay. Raha mangina sy milamina tahaka izao ireo toerana be mpandeha isan'andro eto Antananarivo dia tomefy olona sy nahitana fitohanana ny fiarakodia kosa ny teto amin'ny manodidina n'Anosy kely sy Anosy be. Eto manko no ahitana ny toerana fivarotana voninkazo izay ifantofan'ny olona rehefa voalohan'ny volana Novambra tahaka izao. Efa fahazarany madama ve le makeny pasana isaky ny 1er Novambra ohatra zao? Dia iny voninkazo inona zao safidy ny madama androany? Inona ny anton'izay safidy izay? Tsisy antony manokana ve sy ity voninkazo be mahatsiaro an'ireo ray aman-dreny ahitana masoandro dia andeha hanatra voninkazo nefa ny ajidy voninkazo fa hita zao mahita hoe eo amin'ny 35, 40, 50, 60 eo zany ny voninkazo tsy maintsy mankanankiray avy an'ireo zany. Ny rose, glaïeul, astromel, gypsophile, marguerite, lys ireo no isan'ny voninkazo amidy eto. Araka ny fanazavany ireo mpivarotra voninkazo dia mety aterina eny amin'ny fasana avokoa ny karazam-boninkazo rehetra na io voninkazo voajanahary na artificiel. Majinijinika zany tena be mpividy. Majinijinika karazaraza ireny zany ny moramora kokoa mahazo 500, 100 000 rehefa mahazo. Lafo indrindra hatramin'ny 50, 75, 100 000, 125. Arakaraka ilay qualité zany. Fa inona no tena be mpividy? Le naturel sa le artificiel? Mitovitovy ihany. Mora be izy rehefa vita ohatran'izao tsisy vidiny. Favokarana toa amin'ny produit mitobaka daholo dia tsisy vidiny. Fa samy manana ny fomba ataon'ny olona mpanatitra voninkazo rehefa tonga eny amin'ny fasana. Rehefa manatra ilay voninkazo dia mivavaka aloha dia mivavaka dia mangata pitahiry. Samy manana ny fahazarany moa ny tsirairay rehefa voalohan'ny volana Novambra tahaka izao. Misy ny mandeha manatitra voninkazo eny amin'ny fasana, misy ihany koa nefa ny tsy manana izay fahazarana izay ka misafidy ny miala sasatra sy ny misitaka maka rivotra.